La 4G Batelma vous présente Nivava. Tokony samy ampiseho ny fifanajana sy ny fahamatorana avokoa ireo olobe rehetra voagasika amin'ny fifidianana izay oloolon'i Madagasikara hoy ny teo anivon'ny CFM. Tokony iseho ihany koa ny fahamatorana ary ny fanajana ny fahamarinana. Takina ny fananana diplôma baccalauréat ho an'ireo maniry ny hiditra ho mpianatra zandary ankehitriny raha ny nambarany teo anivon'ny Gendarmerie Pirenena. Natao izany ho fanatsarana ny fampianarana eo anivon'ny sekolin'ny Gendarmerie, eo ihany koa ny ahafahana mampiakatra ny fahaizan'ireo mpianatra ho zandary. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, omaly nioatra ny 5,3 ny isan'ny olona lavo ny valanaretina coronavirus tao Brésil. Raha toa ka neverina fa efa nanomboka ny elefy ny valanaretina tany an-toerana. Androany 7 tapitrisa ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina ao Brésil. Ny andinindinireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompo klasy tompoko vavy tonga sondray eto amin'ny fampahalalam-baovao Cool TV amin'izao alina izao. Tokony samy ampiseho ny fifanajana sy ny fahamatorana avokoa ireo olobe rehetra voagasika amin'ny fifidianana izay oloolon'i Madagasikara hoy ny teo anivon'ny CFM. Tokony iseho ihany koa ny fahamatorana ary ny fanajana ny fahamarinana. Henri Florian. Ny faraka ambin'ny folo ny volana Desambra ho avy izao, iroso amin'ny fifidianana izay oloolon'i Madagasikara isika eto Madagasikara. Ka ireo mpifidy vaventy no andray anjara mivantana amin'izany. Amin'ny maha olobe na ny mpifidy vaventy na ireo milatsaka na ireo mpifidy ao anatin'ity fifidianana ity, ilaina ny fahamatorana sy ny fanehoana izay maha olobe izay amin'ny fanatanterana ny fifidianana, raha no nambarany filohalevitry ny CFM. Olona no fidina ary ny olona ifidy mpifidy vaventy. Olona efa hoe isolo tena olona avy any amin'ny commune sy ny faritra samihafa zany. Ka eto indrindra dia tokony ho aseho zay hoe olona lehibe vaventy olombe no mifidy ary olombe koa no fidina, ka tokony iseho mandrakariva zay le soatoavin'ny fifanajana, ny fahamarinana. Tsy sanatry mivava ny olobe ndraiky io, sanatry mivava mbola anjakany kolikoly satria efa mba olobe zay dia mba manamaiziny tena, tsy mivarotra ny safidy fa mba hoe maolobe dia safidy fa sanatry mivava araky ny resaky ny olona hoe fifidianana olobe ty dia lafilafo koa ny fifidianana amin'ity hoe fifidianana olona amin'ity. Miantso ireo rehetra andray anjara mivantana ao anatin'ity fifidianana izay oloolon'i Madagasikara ity eo anivon'ny CFM mba ampiseho ny fifanajana miainga avy amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra hatramin'ny fotoana ny fifidianana. Miantso hoe ny feo fieritreretany tsirairay, miantso ny fomba amam-panaontsika hatramin'izay aoka mba ao anivon'ny fampelezan-kevitra dia efa mba miseho zany maha olobe zany ny mifidy olona no fidina, ka dia efa hitany fahamarinana, ny fahamatorana, ny fahalalahana ao anatin'ny safidy, ny fahamarinana, ny fifanajana lavitry ny kolokolo ary ny mangararaka mba dia tena olona marina afaka isolo tenan'ireo faritany enina no olany sy ivoaka ao aoriana zany fifidianana zany. Tsy ahivana fa nanomboka tamin'ny 24 ny volana Septambra lasa teo no nisokatra ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny atota taratasy filatsako fidiana ary farana izany ho an'ny andro ny rapitso alatsinainy 12 ny volana Oktobra amin'ny 10:00. Araka ny tatitra navoaka ny CCO Ivato androany, tsy misy lavo ny valanaretina Covid-19 tato anatin'ny 420 ora. Tamin'ny fitiliana miisa 2,7 natao, 9 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus, ny ampy 30 kosa ireo sitrana somatsara ary ny 9 ireo marary mafy. Takina ny fananana diplôma baccalauréat ho an'ireo izay maniry hiditra ho mpianatra zandary ankehitriny raha ny nambarany teo anivon'ny Gendarmerie Pirenena. Natao izany ho fanatsarana ny fampianarana eny anivon'ny sekolin'ny Gendarmerie, eo ihany koa ny ahafahana mampiakatra ny fahaizan'ireo mpianatra zandary.
Fepetra vaovao napetraka ny teo anivon'ny zandarmaria-pirenena ho an'ireo maniry hiditra ho mpianatra zandary ny fananana ny diplôma baccalauréat. Raha ny fanazavana isan'ny tanjona amin'ny fampiakarana ny fahaiza-manaon'ireo mpianatra ho zandary no anton'izany. Ho atsaraina ihany koa ny fampianarana ireo mpianatra ho zandary amin'ny alalan'ny fanomezana ny formation pédagogique ho an'ireo mpampianatra eny anivon'ny sekoly na zandarmaria rehetra manerana ny nosy. Fantatsika tsara fa miakatra ny diplôma ahafahana miditra ho gendarme. Taloha izy BEPC dia zao izy efa baka zany. Dia ny tanjona zany no atao dia hoe tsy ny diplôma idirana ato ihany no miakatra fa ny niveau professionnel ny gendarme mivoaka koa zany dia miakatra. Taloha zany ny élève gendarme tamin'izy mbola BEPC dia tsy nampianarina ny méthodologie d'enquête satria ny any amin'ny niveau gradé niveau officier vao manao azy. Ny zavatra iainana nefany ny zandary io no mandeha voalohany any amin'ny scène de crime, le gendarme reo zany. Dia hoe satria efa nakarina ny niveauana bac zareo dia aleo omena notion na méthodologie d'enquête koa zany zareo. Dia ampianarina ny gendarme koa zany hoe aty koa zany ny voalazan'ny code pénal satria zay ny olana foana koa ny voalazan'ny article 327 329 code pénal mikasika ny légitime défense mba tsy hatonga ny gendarme anaonao foana fa reo mampiasa ny fitaovam-piadiana izy dia reto ny voalazan'ny texte zany atao haintsenjery koa zay. Zava-dehibe ny ezaka fampandrosoana ny sehatry ny fampianarana ho an'ny mpitandron'ny filaminana raha ny nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena. Ilaina tokoa ho an'ireo zandaritsika ireo ny manana fahaiza-manao eo amin'ny asa mandraraza iandraikentan'izy ireo ary araky ny teneny Andriamatoa Jeneraly sekretera mpanjakana ny audit gendarmerie tao dia mijery ny kalitaontsika zay le hoe saut qualitatif ozy ny fiteny frantsay ary zay saut qualitatif zay dia entina indrindra manatsara ny fomba fitandronan'ny filaminana, fomba fampandehanana ny raharaha isan-karazany anivon'ny gendarmerie ary zany indrindra no ilaina ihany koa amin'ireo sekoly atao amin'ny Folaldà mba hanatsara hatrany ny fomba fampianarana ary karoana hatrany ihany koa zany satria tsy mijanona ao kory ny fandrosoana fa ny fandrosoana dia firosoana makany aloha hatrany. Araka izany nisy ny dinika ny arahany teo anivon'ny zandarmaria-pirenena mikasika ny fanatsarana ny traikefa ho an'ireo mpianatra ho zandary. Isan'ny misedra ny vokatry ny fiparitahan'ny Covid-19 mihoatra ny lehilahy ny vehivavy raha ny nambarany teo anivon'ny Conseil national des femmes. Etsy ankilany mbola mandringa ny miranlenta amin'ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny sehatra ara-politika eto Madagasikara mihoatra ny lehilahy. Teboka maromaro no ahafahana mamaritra fa nisedra ny vokatry ny fiparihan'ny valanaretina Covid-19 bebe kokoa mihoatra ny lehilahy ny vehivavy raha ny fanazavany Conseil national des femmes. Fetraikan'izay zany dia amin'ny antotanisa isan-karazana dia nitranga ny herisetra be dia be mihitsy ny herisetra ntsika angamba isan'andro be dia be ny herisetra natao tamin'ny vehivavy tamin'ny confinement iny zany ao anatin'izay ao anatiny. Faharoa manarakarak'izay hitantsika ihany koa ireny ataoko hoe voatery manary zanaka le vehivavy hitantsika ny zaza be dia be hoe narina izy zaza hita indray tary ohatran'izany zany tao anatiny iny dia tao anatin'izay koa ny fahaverezana asa zany tena hita hoe betsaka le hoe vehivavy very asa tao anatin'izay Covid zay. Etsy ankilany mbola mandringa ny miralenta amin'ny fandraisana andraikitry ny vehivavy amin'ny sehatra maro eto Madagasikara mihoatra ny lehilahy. Ny olana zany dia betsaka eo amin'ny miralenta voalohany indrindra aloha zany dia zay le hoe voalohany tena voalohany dia volonté politique. Tena mila volonté politique mihitsy. Mety misy koa ohatrany hoe indraindray ohatrany hoe tsy fahasahiany vehivavy ao anatin'izay mandray andraikitra satria mety tsy manana an'izay traikefa izay izy. Ary indrindra satria fantatritsika moa satria fantatritsika ihany koa moa ny resaka hoe fampianarana ohatran'izay dia tsy manana an'izay traikefa izay izy dia tsy manana an'izay fahasahiana izay. Fa io zany dia izay dia sura mihitsy fa tsy mandroso mihitsy ny firenena anankiray raha ny olona maro anisa ao aminazy tsy mba représenté akory ao amin'ny sehatra mpanapa-kevitra. Nisy ny tatitra nataon'ny Conseil national des femmes de Madagascar mikasika ny vokatry ny Covid-19 tamin'ny vehivavy eto Madagasikara. Ny Conseil national des femmes izay ivondrona ny fikambanana miisa 70 miparitaka amin'ny faritra 4 eto amintsika. Anisan'ireo mitondra tombontsoa sy fampandrosoana ho an'ireo tantsaha ao amin'ny faritra Vakinankaratra ny fananana ny éco-village indrindra amin'ireo lafiny fambolena sy ny fiompiana ary ny fampianarana ireo zaza eny ambanivolo. Ny andindiny makasika izay.
Mitondra fampandrosoana tanteraka eo amin'ny fiainan'ireo tantsaha eny ambanivolo ny fisian'ny éco-village toy ny eto amin'ny fokontany Malavolona ato anatin'ny distrika Antsirabe voalohany no misy ny éco-village SPV Felana. Fianakaviana 370 no misitraka sy mahazo tombotsoa eto amin'ity toerana ity ary velara-tany manodidina ny 5 hektara eo no ambolen'ireo tantsaha ahitana sekoly sy tobim-pahasalamana. Tanjon'izao tetikasa izao ny ampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra, indrindra fa eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fahaleovantena ara-tsakafo. Roa taona izay no nisokafan'ny éco-village SPV Felana eto Malavolona. Nisy ny fifanana manokana nataon'ny tompon'andraikitra tany ivelany na ahafahana nampity izany tamin'ireo tantsaha. Dia tao anatin'ny roa taona izay nisy formation kely izay nataon'ny tenanay tany a France. Dia tany nahitana n'ilay éco-village izay efa mahazo vahana be any amin'ny firenena mandroso. Dia izay nahatonga anay nisafidy manokana n'ity tanàna ny Mahalavolona ity. Satria Mahalavolona dia mbola ao anatin'ny fokontany Antsirabe voalohany nefa ny raha jerena ohatrany efa tena ambanivohitra be. Ny tanjona moa amin'ilay izy dia hoe izay ilay hoe autonomie alimentaire, fahaleovantena ara-tsakafo dia ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny fahaizana miara-monina sy ny fanaovana asimbonana ary ny fiarovana ny tontolo iainana eo ihany koa ny fambolena sy ny fiompiana ara-biolojika na ny teknika fambolena permaculture no ampianarin'ireo tantsaha ato anatin'ny éco-village mba hahazoana vokatra tsara mandavataona. Manana zaridaina iombonana zany dia samy ezaka mamboly sy mianatra makatraikefa amin'ny manaraka an'ilay teknika fambolena permaculture na hoe ilay vokatra mavokatra mandavataona. Tamin'ny voalohany aloha sarotsarotra ihany satria araka nefa fantatsika tsika malagasy efa manana an'ilay teknika nentim-paharazana be. Dia ny anisan'ny ezaka taonay zany sady ao anatin'ny fampianarana an'ireo tantsaha koa dia mampiasa an'ilay teknika ny éducation populaire izay. Izany hoe manao pratika avy hatrany dia ao anatin'ny pratika no mahita ny tsirairay hoe tiany mety dia tiany tsy mety dia amin'iny no makalesona ny tsirairay. Ankehitriny dia maro ny tombotsoa azon'ireo tantsaha izay misitraka ny éco-village eto Malavolona na eo amin'ny lafin'ny fambolena sy ny fiompiana izany na eo amin'ny fiainana andavanandro. Mahavokatra ane zany ity zao andrika eto amin'ilay tany dia mbo izy na amin'ny masomboly dia rehefa mahavokatra zay dia mena iapahana izy mividy dia sisan'izay vidina dia an'ilay rehetrarehetra iny no fampividy azy eo. Ohatra indray ny fahasalamana zany dia misy le sazy famomakely io amin'izareo dia afaka hoe maka tsapa attention zay na mitsapa fanana zay maimaipaona. Dia ny ankizy mpianatra indray dia ohatra koa hoe misy écolage zany aloha dia azo efana raha ohatra an'izao raha ohatra ka hoe tsy ampivoly izy zany amin'ny écolage. Araka izany dia tsy hijanona hatreto ny tetikasa ho an'ny éco-village SPV Felana fa hitohy hatrany ny fanatsarana amin'ny alalan'ny foto-drafitrasa sy ny fanampiana ireo tantsaha eo ihany koa ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Toerana manatantatra mahaliana mpizahatany sy ny vahiny maro ny ankan'ny nofy ny makasikasika izay indray no entina aminao ao anatin'ity fanadihadiana ity. Toerana iray miavaka any amin'iny faritra Atsinana Nosy iny. Tsy mialonjafy izy ity fa azo ialana sasatra tsara ho an'ny karazan'olona rehetra na ny lehibe na ny madinika. Manana ny tantara mampiavaka azy manokana raha iakan'ny nofy no resahana. Tegna voalohany tompon'ny tany ty aloha dia Zafovato. Le tegna nanome anarana le kan'ny nofy aloha tamin'ny fitondrana ny siragnana. Tany fitsangatsangana zany ny mahatonga ananjy kan'ny nofy zany dia tio zany ny tsangatsangana anjely dia président siragnana tio. Tsisy mbola nagnano agnarana kan'ny nofy zany aby ty la tsy siragnana tondra. Zay voalohany voanisy akan'ny nofy. Ny lalam-pirenena faharoa iny no raisina raha toa ka te hiazo anakan'ny nofy. Araka izany dia tsy azo idovirana ny mandalo ireo toerana mampalaza ny faritra Atsinanan'i Madagasikara tahaka an'Ambanintsena, Mandraka, Marozevo, Andasibe,
ry antsapanana. Kilometatra vitsivitsy miala ny tanànany Brickaville no misampana miakavanana, mihazo any manambato, avy eo miampita reny rano eo amin'ny ora iray eo raha izotra makany amin'ity toerana ity. Toerana fandraisam-bahiny maro no hita ao amin'ny ankan'ny Nofy, fa isan'ny miavaka indrindra amin'izy ireo ny Palmarium Reserve sy ny Palmarium Beach. No izy maha hôtel sy réserve zany dia ny olona raha vao tonga ato dia afaka mana tombony petsaka any vao mifoy dia efa foaziny feony varika isan-karazany. Raha ny Palmarium Reserve manokana dia ahitana karazana zava-maniry izay mampiavaka ny faritra Atsinanana ao aminy toy ny nepenthes, andramena, rafia ary ny ravinala. Avy ny orana dia milatsaka ato le rano. Dia le rano ao anatiny rano madio azo hoanina. Dia jerentsika aiza ny atatsika an'le rano aloha. Ny atao rehefa isotro azy, alohan'ny isotro azy, jerena ny raviny aloha. Rehefa ny raviny manomboka menamena dia tsy hoanina ny rano ao anatiny satria misy biby izy izay. Fa ny raviny mbola maitso dia rano madio izy izay ao anatiny. Ahitana gidro na lémurien misy eo andro karazany fito ihany koa ao amin'ity toerana mirefy 50 hektara ity. Miisa 4 kosa ireo karazana lémurien izay tsy mivoaka raha tsy amin'ny alina ka isan'ny misongadina indrindra amin'izy ireo ny ai. Tsy ny lémurien fotsiny ihany anefa fa misy karazam-biby hafa ihany koa tahaka ny saona izay antony iray na sarika ity manam-pahaizana manokana ity hitsidika izany toerana miavaka izany. Ny asako zany dia mifantoka kokoa amin'ilay sahona amin'ny karazany vitsivitsy ao amin'ny ilay fianakaviana microïlidés confilinés de Madagascar. Dia ny aty amin'ny partie iva aty amin'ny partie ny atsinanan'i Madagasikara zany mbola betsaka ny toerana tsy fantatra fa hoe mbola tsy nahitana an'io anefa tena mety misy tokoa. Ohatra hoe aty amin'ny réserve ny Palmarium ohatra. Isan'ny tolotra omen'ny Palmarium ihany koa ny fitsidiana ireo tanàna kely manodidina azy tahaka Napahatany. Mampiavaka ny Palmarium ihany koa ny fisian'ny fialamboly atolotra ireo mpitsidika toy ny jet ski, kayak, beach volley sy ny maro hafa koa. Fotoana iray hifanankalozan'ny mpitsidika sy ny mponina eny an-toerana ny kolontsainy ny tsirairay avy ny afondasy. Koa te ala sasatra ary ianao, te hanovoery vao sy iray amin'ny natiora izay mampiavaka ny Madagasikara, manatona ny Malagasy Travel maka fanazavana bebe kokoa. Mitady rivotra madio sy te mba hakafiany natiora sy ny hareny. Ao an-kany Nofy ao, tsisy mahaory anao fa ny mahafa-po nomeny. Efa tao daholo mpizahatany na mpikaroka na izay ty plage tsara. Ankany Nofy letsy ny tena tsara indrindra. Zay no azo ambara. Mialohan'ny anohizana ny fampalalam-baovao hisentokelytsika ao anatin'ireto dogavarotra ireto aorian'izay no hijerevana ny tsy fandriampahalemana ao itasy eo ihany koa ny vaovao ara-kolontsaina. Ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 tanteraka i Madagasikara amin'izao fotoana izao, maro ireo olona mitondra ny tsim-karetana nefa tsy ahitana soratra ity ivelany. Misy amin'izy ireo no manaraka fitsaboana any an-trano ary arahana maso akaiky ho fiarovana ny fahasalamany sy ny manodidina azy. Hiboka ao an-trano ireo olona ireo ka tsy hifanerasera ity ivelany mandra-pahasitrany. Anaja ny elanelana iray metatra ny fampiasana arotava ho sakana amin'ny mety ho fivoahana sy ho fidiran'ny tsim-karetana amin'ny vantantsika. Entana ny mpiara-monina anosy anamafy ireo fihetsika manakana ny fianaky ny coronavirus ireo.
ireo ahasalamantsika rehetra indrindra ireo olona 5-30 taona ka hatramin'ny 5-70 taona malagasy mifampitsinjo mandresy ny coronavirus. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safid que numéro 1 malagasy. Tavaverina indray eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao isika. Tsy maintsy apetraka ny paikady vaovao ahafahana mametrina ny filaminana ao amin'ny distrikany Soavinandriana faritra Itasy. Tamin'ity herinandro ity olona iray no namonoany vokatry ny fanafian'ny dahalo. Omby miisa 13 no lasan'izy ireo tamin'izany tao amin'ny fokontany Akinambohy Menabe, commune Mahavelona. Mirongatra ny tsy fandriampahalemana amin'ny faritra ambany andefa ny Soavinandriana izay mifanakaiky amin'ny faritra Bongolavo amin'izao fotoana. Olona iray no namony ainy, omby 13 lasan'ny dahalo ny alatsinainy lasa teo tao amin'ny tanàna ny Morafeno, fokontany ny Akona Ambohimanabe, commune Mahavelona, distrika ny Soavinandriana, faritra Itasy. Taoriny ny fahatongavan'ny mpitandro filaminana tao an-toerana noho ny fiarah-miasa teo amin'ny fikon'olona natao ny fanarahan-dia. Tafaverina araka izany ny omby 9 tamin'ireo 13 lasa ny dahalo ireo. Tsy maintsy amafisina ny ady atao amin'ny tsy fandriampahalemana ary apetraka ny paikady vaovao hoy ny governoran'ny faritra. Apetraka amin'ny paikady manokana ny ety amin'ny ambany andrefana fa apetraka koa ny paikady iarahan'ny gendarmerie, groupement gendarmerie ao amin'ny Antananarivo sy ny groupement gendarmerie any Tsiromandidy. Napresiana araka izany ny gendarmerie amory hitety an'ireo toerana izay tokony hanaovana ny fanentanana ny diktenina ny fampianarana ny resaka autodéfense villageoise mafana fisana. Sao dia misy manadimidimy reo le tompony andraikitra any amin'ny fokontany ireo hoe misy ny bokim-bahiny mba miasa be zany. Ahoana ny resaka fandamina fiambenana amin'ny alina raha ilainy zany. Ahoana ny resaka fampitanany vaovao raha misy ny mampiaya zany rehetra zany ilaina fa tsy adidiny gendarmerie rery na adidiny miaramila rery fa ianao tompony aloha zany ny tokony andrainy fepetra voalohany. Nona tamin'ny ben'ny tanàna ny Mahavelona sy ny mpitandro filaminana ary ny vahoaka ihany koa ny governora andaminana ny fomba fiasa hiadina amin'ny tsy fandriampahalemana ny amin'ny faritra, indrindra ny ao amin'ny faritra ambany andefa ny Soavinandriana izay mifanakaiky amin'ny faritra Bongolavo. Lehilahy iray indray no voatafika ireo mpanakan-dalana 3 lahy tao amin'ny toerana antsoina hoe Ankarandoha, commune Ankisatra, distrikany Maintirano, tokony tamin'ny 12 atoandro teo. Lasany avokoa ny fitaovam-piasana teny aminy izay avy namonjy ny asany. Efa manao ny fitsaboana sahaza azy ny hôpitaly be Maintirano amin'izao fotoana. Tahaka izao ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny fanampanazavana. Efatry zay. Fa le moto sasany zany mbo tafarafara. Anao zany taloha ao. Satria magnadariko ao posera dia somary mifankalavijavitra le manao le karavana. Dia tonga dia vinan'olo zay dia misy no agnatakatany. Zay agnatakatany namana reto mandalo tsy mahay hoe laoka regny hoe voa eto. Lafa mivoa zany dia misy tondro agnatakatany? Misy tondro agnatakatany dia agny reo misava izay raha tokony tiandreo halay am'tegna. Ia amin'io fa voa sa mbo tsy? Fa voa amin'io fa tsy afaka mandeha amin'io fa mandady ao indesindreo tany. Dia amin'ny tompony avao zany voa? Amin'ny tompoko zany voa fa ny nanao kasika zany ao dia tsy avy amin'ny lohako agny le kapokindreo amin'ny loha. Zay zany ro mbola hitako hoe mbola havelo anakay Androany io. Kasiky ny moto io. Fa resy misy ny kasika eo maty mihitsy. Koa fomba nevena amin'ny hôpitaly eto?
Rehefa teo zany eo satria zao zany efa maro be le liverta aminakazy zao fa fantitra afaky mitrangatra afaky raha dia mandany zany manda dia ny sakana koa dia mandesiny manda ao jusque teto. Ny afatriko zany olo reo zany zao sura fa tsy raha olo lavitra raha mesiky ny mpitandro filaminana manao lasasy andreo mbao amin'io kapoma marobe mbeo reo tratsy ndao reo ary tena reo zay fa matoritory reo zay satria fa haindreo hoe tsy raha misy hetsika ny aty fa zao zany ny manentana an'le mpitandro filaminantsika na maramila io na gendarme hoe mba manao hetsiky manao stratégie zao zany manao sosikevitry mihitsy stratégie misy olona hita avao regny boka nanafika anay regny tsy maintsy nandeha nilefa reo regny tsy maintsy misy olona hita regny raha voahoro ahorohoro avy ny olo magnodidina an'eo plasy eo mbarandreo satria amerdement mandeha tsy maintsy vola reo ary ano regny. Kaviana misehatra eo amin'ny fanamboarana objet miniature nandritra ny 30 taona avy ao amin'ny Antsirabe renivohitra no iaraka amintsika amin'ny tsy anividi araka ny fanadihadiana natao mandalo fotoan-tsarotra ankehitriny ireo mpanao asa tanana vita malagasy. Nanomboka ny taona 1970 no niatombohan'ny Rajamasaomamy teo amin'ny sehatry ny asa tanana fanamboarana objet miniature fantatry ny be sy ny maro eto Antsirabe renivohitra amin'ny anarana hoe Mamy miniature. Tsy nisy ny fianarana manokana fa fitiavana tia mikarokaroka sy talenta efa nananany no nahatonga azy isehatra bebe kokoa ary nanjary natao asa fivelomana mihitsy. Ireo fitaovam-pitaterana no nezahany nasongadina amin'ny asa tanany, ohatra amin'izany ny posiposy izay nanitona ny aingam-panahiny voalohany amin'ny mahaponina Antsirabe ny tenany. Nitoy fikarohana taty aoriana ka niditra tamin'ny bisikileta sy ny moto ary ny fiara sy ny fiaramanidina. Rehefa nanomboka ny karokaroka dia nahatsapa fa ny tanàna Antsirabe dia tena tanàna miposiposy tamin'izany fotoana izany. Tany am-boalohany ny posy no niaingana saingy taty aoriana kely izany niditra ny VTT teto amintsika dia nisy nanontany ahy maninona no mahavita pinehana posy ohatran'izao ianao ka tsy havita bisikileta. Raha ho an'ny asa tanana miniatura manokana dia ireo zavatra efa niasa avokoa no akora fototra ampiasaina, anisan'izany ny kapoaka sy ireo akora maro samihafa. Karazana kapoaka dia ampiasainay daholo amin'ny tomobile kely indrindrindrindra amin'ireny moto kely ireny fa maro izany ny matière première ao hatramina fitaovana bisikileta ohatra hoe gaine na câble de frein, tadipitana, fil électrique, tena betsaka ny matière première ampiasaina fa arakaraka le zavatra atao. Ohatra hoe ny posiposy zao dia misy hazo, misy hoditra simili-cuir, mampiasa loko koa, loko zany tsy recyclage ireny fa tena vidiana amin'ny magazay. Nandeha teny ny fotoana ka lasa orinasa mpamokatra mihitsy taty aoriana. Raha ho amin'ny bisikileta manokana dia mahavita 20 isa isan-kerinandro izy ireo teo aloha. Ankehitriny kosa mandalo vanim-potoana sarotra ny orinasa ka nianto tanteraka ny famokarana. Raha bisikileta zao no raisiko ohatra eo amin'ny adiny 2 eo no anaovana an'io tsy ao anatin'izay ny loko. Ny posy adiny 4 ny ohatr'izay koa ny tomobile kely mila adiny 4 fa tsy izay nefa ny fomba fiasanay fa manao asa en série. Izany hoe raha olona telo izay ny miasa ato ny anankiray manangana pneu fotsiny, indray manao cadre fotsiny, indray manao guidon fotsiny dia miara-manambatra dia eo amin'ny raha bisikileta any amin'ny 20 isan-kerinandro any. Tena olana lehibe amin'izao fotoana izao tao anatin'izay fotoana vanim-potoanan'ny siny ny valana aretina Covid-19 izay tena nikatona tanteraka ny orinasa dia nefa ny anay ity tena fivelomana mihitsy fa tsy hoe fanampim-pivelomana fa tena fivelomana tanteraka. Araka izany dia mahafinaritra maso tanteraka mahita ireto asa tanana vita malagasy ireto izay anisan'ny tena mahasarika ireo vahiny tonga eto Madagasikara.
Zava-maneno isan'ny mampiavaka ny Madagasikara ny valia maro karazany ary samy manana ny mampiavaka azy ny isan'ny faritra na misy aza ny iraizany karazany iray amin'izany ny valia marovandy avy any antsinanan'ny Madagasikara izay velomin'ny tarika Berton valia ankehitriny. Valia zava-maneno ahafantarana ny Madagasikara ary isany nahatonga ireo mpiangaly izany hitetiny ny vazantany efatra noho ny feony miavaka sy ny aingam-panahazo sy avoakany eo am-pitendrena na eo am-pianona azy. Isan'ireo fanta-daza maneran-tany ary nitondra avo ny anaran'ny Madagasikara tamin'ity zava-maneno ity rajery Justin Valia sy ny mpanakanto maro hafa. Na ampiasaina manerana ny nosy aza ny valia, samy manana ny mampiavaka azy sy ny fomba fampiasana azy ny isam-paritra. Misy ny valia bara, valia tsy mihety, valia toitena, valia jivy, valia vata, valia marovany sy ny sisa. Mbola misy mampiasa saingy miena ary ahina ho faty anefa ity zava-maneno iray ity ankehitriny noho ny fitsoky ny kolotsaina vahiny. Isan'izay valia tsy dia misy mampiasa intsony izay ny valia marovany izay ahafantarana ny faritra atsinanana. Any sisa mitendry izany ary amelona izany indray ny tarika Berton Valia. Asandrahaka anay zany eran'ny Madagasikara. Afantatra ny hoe ity ny valia marovany satria ny valia marovany dia nipoitra avy any amin'ny faritra Antsinanana satria zay nataondry Tompoko Lara Kotojafy tamin'ny andro taloha sy ary Tombo Daniel. Ka izay zany ny zaza mpandimby avy aty afara. Dia mieritreritra koa zany zay mparitaka an'izy io eto Antananarivo eto Madagasikara sy agny ivelan'ny Madagasikara agny ampitan-dranomasina. Nefa na zany na tsy zany aza dia tsy maintsy miainga amin'ny fototra aloha dia ny fampianarana satria efa maro zany ny ankizy mirona amin'ilay rivotra avy agny ivelany izay tsy fantany akory hoe ty moa ilay fomban-drazako sa ahoana satria tsisy ny mampianatra. Eto izahay atarika Berton Valia indrindra fa ny tegna koa dia vonona ny ampianatra valia marovany na any amin'ny faritra na ty Antananarivo. Ankoatra ny avy ny olona liana amin'ity karazana zava-maneno iray ity eto an-toerana, olana iray sedraina ihany koa ny fahasarotany ny fahazahoana ny akora fototra anamboarana azy noho ny fandropahany ny zanak'olombelona ny ala. Ny akora ampiasaina zany ny valia marovany afaka mizara roa, misy ny vita amin'ny tôle, misy ny vita amin'ny contreplaqué fa raha nipoirany zany tamin'ny andro taloha dia avy tamin'ny bambozy aloha ny nalaina dia rehefa tamin'ny bambozy nalaina dia le bambo ihany ny corde dia rehefa ty afara zany ny nivoatra dia natao tamin'ny contreplaqué dia hatramin'ny ankehitriny zany dia mbola zay ihany ny hitazoninay zany. Voalohany aloha dia le fampitanany le kolotsaina ho amin'ny tanora satria mampalahelo fa indrindra fa na an-tanan-dehibe io na any ambanivolo ianao aza mieritreritra fa ny any ambanivolo tokony afantatra ny valia marovany, afantatra n'izany vakotrazana izany, nefa mifanohitra amin'izany ny zavatra hita fa ny agny tokony ho tompony mihitsy ny tsy mahay. Tsy efa ny mpanakanto irery ny famelomana sy ny famerenana amin'ny toerana tokony hisy azy ny zavakanto sy ny kolotsaina malagasy fa ilaina ny fiarahamentany rehetra. Ny fivoarana misy ankehitriny tsy tokony anariana ny efa antanana hoy ireo mpandala ny kolotsaina sy ny fomba malagasy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena omaly nioatra ny 5,000 sy iray hetsy ny isan'ny olona lavo nivalana aretina coronavirus tao Brésil raha toa ka nieverina efa nanomboka ny elefy nivalana aretina tany an-toerana. Androany 7 tapitrisa ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsimoka aretina ao Brésil. Eo amin'ny sarin'ny France 24. Efa mahery ny 5,000 sy iray hetsy amin'izao ny isan'ny olona lavo nivalana aretina Covid-19 ao Brésil. Manaraka azy ihany koa i Inde amin'izao. Miisa 7,5 ny isan'ny olona maty nivalana aretina tao anatin'ny 420 ora araka ny antotanisana avoakan'ny ministeran'ny fahasalamana any an-toerana. Androany efa mahery ny 7 tapitrisa ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsimoka aretina coronavirus ao Brésil. Na izany aza, mbola États-Unis no firenena ahitana tranga maro indrindra. Raha toa ka 7 hetsy sy 7 tapitrisa izany amin'izao, ary 5,740 sy 2 hetsy ny olona lavo nivalana aretina.
raha tsy aivina ny volana febroary lasa teo no nahitana tranga voalohany ary ny 10 martsa no nahitana olona lavo nivelana aretina voalohany tao Brésil. Dia izay indray tompo-kilasy tompo vavy no entinay mamatrana ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Ankasitrahana ianao tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.